Faly miarahaba antsika tsirairay avy indray hatao ity alahady 7 ny volana aprily ity indray ary manoana ny fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Tonga eo amin'ny herinandro vao indray isika dia mirary soa sahady mba hahazo hery ary loharanom-pitahiana ihany koa ho an'ny hafa mandritra an'ity herinandro ity. Ahita ny fahasoavan'ny Tompo anenao ary ianao mihitsy no ampiasainy ao anatin'izany mba hampisehoana ny voninahiny. Mialohan'ny hidirantsika ny mofinaina an'io dia iray vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola faly izay miantso ny anaranao ity maraina ity. Faly satria mahatsiaro eboky ny fitahianao izay Tompo eto dia miteza ianao hiaraka aminay. Handray ny hery avy aminao izay ke mitenena Tompo fa miaino anao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharanonaina. Nalaina amin'ny Kolosianina 1:8 manao hoe mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Amen. Feno anatra sarobidy indrindra ny epistily ho an'ny Kolosianina ary natao an'izay rehetra manao ny asan'i Kristy izany anatra maneho ny fahatsorana sy ny fahamendrehan'ny fikasana izay tokony ho hita eo amin'ny fiainan'izay vavolombelona mendrika ny mpamonjy. Tsy maintsy afoin'ny kristianina ny zavatra rehetra mety hisakana azy amin'ny fanohizana ny diany miakatra, toy izany koa izay rehetra mety hampivily lalana azy hiala amin'ny lalana tery. Aoka ho hita isan'andro eo amin'ny fiainana andavanandro ny famindram-po, ny faharetana, ny fitiavana ny Kristy. Ilaintsika loatra ny hananana fiainana madio, mendrika kokoa, ambony kokoa, fatra-pihevitra loatra ny tany isika ary tsy ampy ny fiheverantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy tokony ho resin'ny famoizam-po ny kristianina, miezaka hanatratra ny fenitra ambony omen'Andriamanitra satria ampanantenana ho an'ny tsirairay avy ny fahatanterahana eo amin'ny toetra sy ny fanahy misy ny fahasoavana sy ny herin'i Kristy. Kristy ny loharanonaina, mitaona antsika ankeo amin'ny teniny izy ka manolotra amintsika ny raviny azonaina mba hanastanana ny fanahintsika noratrain'ny ota. Mitarika antsika ankeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka apetrany eo amolontsika ny fivavahana anantsika fiombonana ety dia ety aminy. Ampiasaina ho antsika ny faherezan'ny herin'ny lanitra ka ampifandraisiny amin'ny heriny mamelombelona antsika isaky ny indray mandingana eo amin'ny lalam-pahamasinana isorantsika. Tsy azon'ny Tompo fetrany ny hamenoana an'izay rehetra manam-paniriana, hahalala tsara ny sitrapony amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra ao amin'ny fanahy. Amin'ny fivavahana sy ny fiambenana ary ny fitombona amin'ny fahalalan'Andriamanitra no ampaherezana azy amin'ny zavatra rehetra. Avy amin'ny hery be voninahitra amin'izany no ahazoana miasa amin'ny namany. Ery ny mpamonjy ny ho sandy hamonjy ny hafa ny olona voadio sy no hamasinina. Aoka hisaotra an'Andriamanitra isika noho izany tombontsoa goavan'izany fa izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina ao mazava sady nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho any amin'ny fanjakany zanany malalaka izay hananantsika fanavotana dia famelana ny helontsika. Rahavitenina ny mofinainantsika anio dia tsaroa fa Kristy irery ihany no lohararonaina isika na dia efa voaloton'ny ota aza, efa voasimban'ny ota fa noratrain'ny ota. Dia mbola azontsika atao ny miverina amin'ny fanirian'ny Tompo dia mba azahoantsika fahazavan-tsaina lehibe, azontsika hery lehibe ary mba hizorantsika amin'ny fahamasinana hatrany dia tsy misy hevitra hafa afa-tsy ny fisotroana sy ny fandraisana an'ilay rano miboboka mitondra ny loharanonaina dia tsy iza izany fa Kristy. Angatao manjakariva ny heriny fa tsy mahafoy ahy, tsy mahafoy anao izy
fa dia fony omeny maimaimpona ny heriny, fony omeny maimaimpona ihany koa izay rehetra ananany. Ka ny faniriany indrindra dia ny hanadio antsika isan'andro ary koa ny hanomeny fa fahamasinany ho amintsika tsirairay avy satria fantany fa rehefa mitafy azy isika dia mahavita zavatra be kokoa ary miverina tohaka an'ilay namoronana antsika tany am-boalohany. Vory aina, vory fanahy ary manana toe-tsaina mamendrika tokoa. Ka mba ho aminao tokoa anie izany rehetra izany ka tsy misy tokony hasakana anao tokoa, tsy haka ny famindram-pony, tsy handray ny famindram-pony sy ny fahamasinana satria efa natolotra ho anao izany. Afaka isika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao ny amin'izany fitiavana menao anay izany. Misaotra Tompo izay manome zava-tsarobidy ho anay, hanafaka anay amin'ny fanapaitsan'ny Satana. Nampio izahay mba tsy hatory ny fomba fisainanay fa hikatsaka manjaka-reva ny fahamarinanao ary koa hanjay ireo zava-tsoa rehetra avy aminao. Tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sepia